Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga nyity alarobia fa efatra ny volana oktobra ity misaotra n'Andriamanitra tranontsika izay mbola mamposaka ny fahasoavany ary koa mamelombelona ny fanahintsika. Amin'ity maraina ity dia alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra velom-pisaoranao izay mbola mena tombonandro indray ahafahana mandinika ny teninao, mena tombonandro ihany koa ahafahana mamposaka ny fitahianao izay omenao anay. Tianay aririnay tokoa raha mba ho tsapany manodidina anay fa manana anao tokoa izahay ary aoka izay ho fantsina hitorinan'ny teninao, hitoriana ny fahamarinanao ary ampisehoana ny maro fa Andriamanitra marina ary mihaino vavaka tokoa ianao. Hihaino ny teninao izahay koa meteza ianao hiasa ao anatin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tompon'ny fiainana. Nalaina amin'ny Jaona voalohany toko 5:1-10 manao hoe fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Amen. Nataon'ny olon'ny Israely tsinotsinona ilay fotoboaloboka nambolen'Andriamanitra tompon'izany teo amin'ny havoanan'ny Palestina ka natsipin'izy ireo any ivelan'ny fefy noho ny farany. Nitorotoroana sy noesoesoina tamin'ny tongony izany ka nantenainy fa ho fongatra mandrakizay. Nalain'ny tompony ilay fotoboaloboka ka nafeniny tsy mba ho hitan'izy ireo. Dia namboleny indray izany saingy tany ivelan'ny fefy mba tsy ho tazan'ny maso intsony ny fotony. Nananika ny fefy anefa ny ratsany ka azo natao ny nanatsofoka ratsan-tanana hafahan'ireo aminy. Ny tahobeny kosa dia natao teo amin'ny toerana izay tsy natakaran'ny olona azy na hanimbanana izany. Tonga teto amin'ity tontolo ity izay maizina sy mitakosina fahotana sy fahoriana ary fahafatesana ny zanak'Andriamanitra. Mitondra ny fahazavan'ny famelan-keloka sy ny fiadanana ary ny fiainana mandrakizay. Halan'izao tontolo izao anefa Kristy satria nifanipaka loatra tamin'ny faharatsian'izy ireo ny fahadiovana tsy misy petina. Nolavina sy nombohana ilay tompon'ny fiainana. Natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy anefa ary nafeniny tsy ho hitan'ny maso izay voafetra. Kanefa mbola izy ihany no mpamonjy ny olombelona. Izy hatrany ny fotoboaloboka aloharan'ny fiainana ara-panahy sy mpamelona. Na tsy hita maso aza ilay fotoboaloboka dia hita kosa ny rantsany. Na nafenina tsy ho hitan'ny mason'ny olombelona azy Kristy dia miseho eo amin'ny mpanaratia azy kosa ny fiainany sy ny heriny. Misy ratsana hafa azo atsofoka amin'ilay voaloboka. Rehefa atsofoka amin'ilay voaloboka velona ny ratsana tapoka izay tsy misy ravina sy toa efa maty ka manova fiainana sy hery avy amin'ilay voaloboka, ny tsiraka rehetra eo aminy mandra-pitsimony sy hitondrany voa, dia mety toy izany koa ny mpanota rehefa mifandray amin'i Kristy amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana ka tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra sy mitondra ny voan'ny fiainana masina eo amin'ny teniny sy ny asany. Manana ny fiainana ho aminy Jesosy ary omeny maimaim-poana an'ireo fanahy maty ao amin'ny heloka amam-pahadisoana izany. Indray manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny Ray ho antsika dia ny natsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra. Raha iso ho zava-dehibe ho anao izany ary na dia ezahana ho fongorana ho simbana mandrakariva amin'ny fahamarinana dia tsisy azony ratsy atao satria efa nandresy Kristy ilay tompon'ny fahamarinana. Ary na dia tsy hitantsika maso aza Kristy dia hita taratra ny fisehony eny amin'ny mpanaradia azy. Tantaratra eny ny fitiavany sy ny heriny sy ny fiainany ihany koa. Ny irina aminao dia mba hiseho aminao tokoa izany herin'i Kristy izany ary ihany koa hitondra fahamelombelomana sy fanantenana ho anao mandrakariva. Amen.
Nay masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Mity maraina ity misaotra Tompo ianao ilay football loboka, ianao ilay mamelombelona anay mandrakariva, ary na dia miezaka manimba an'izany ny ratsy, ianao kosa efa naharesy ny ratsy ka tsisy afaka azo ataony intsony ety aminay. Mangataka aminao koa izahay mba hampiorenanao mandrakariva ao aminao, ka mba hahafahanay mijoro mandrakariva na mifakapanahy na amin'ny herin'ny maizina na amin'izay mety zavatra mety hanembatsembana anay mba tsy hahavitana ny asanao. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.